Tonga soa atao amin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao ary dia miarahaba ny malagasy tsy vaky volo ho tratry ny taona 2025 izay taona somary hoenjakenjana satria ny namaranantsika azy dia tao anatin'ny savorivory politika na ny ara-tsosialy na ny ara-toekarena ka tsy hisy angamba ny mirakla amin'ny taona vaovao 2025 fa ny firaritso izay apetrako eto dia ny ananantsika ny hery sy ny tanjaka ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy hoentintsika zany miatrika anio taona 2025 io. Hoenjakenjana hoy aho satria maro dia maro ny tranga izay niseho tamin'iny faraparan'ny taona iny. Ny tenako moa zany dia tany Madagasikara nandritra ny 20 andro niaina tao anatin'izay hoe famaranana ny taona izay ka teo ny resaka fahoriana ny tranga tao amin'ny fianakaviako zany dia ny fahalasan'ny Zokilahy Matoa Nelson ny anarany mpampianatra filozofia ao Fianarantsoa izy. Niaina ihany koa ny atao hoe fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny fa tsy ny vaovao hita teto amin'ny internet ihany zany no niaina fa tena niaina zany ny ataontsika hoe ny tontolon'ny vahoaka ary ny ambaindain'ny fiarahamonina malagasy. Marary dia marary hoy aho ny fiarahamonina malagasy ary maro dia maro ny zavatra hita nandritra n'izay 20 andro izay. Ny zava-misy aloha dia ny hoe folakandro ny ankinana ny malagasy ary tsy mahalala itsony izany hoe iza ny ray aman-dreny andeha hitarainana sy ny ray aman-dreny hoeno iteny satria ny ankabeazan'ny ray aman-dreny dia efa somary zokinjokiny daholy ary efa somary tsy de salama loatra. Ny ray aman-dreny izay nandrandray na hatramin'izay zany dia tsy de tena manana itsony zany an'ilay ataontsika hoe karazana pouvoir de notoriété ny aja mamboninahiny zany ao amin'ny fiarahamonina. Hoadiaditsika zany ny mahakasika an'izay hoe karazana ray aman-dreny mbola toteny ve ny ray aman-dreny malagasy amin'izao fotoana izao. Inona ny antony mahatonga an'ireo ray aman-dreny izay hoe efa miosogosona zany ny ataontsika hoe izay fienoana azy izay mahatoteny azy izay. Tsisa moa zany no raisintsika ohatra fa ny fanehoan-kevitry ny pastera Irako izay niteraka resabe sy ny kardinaly tsara asana. Taloha izany hoe pastera sy kardinaly zany dia olon-dehibe manana mahizy azy eo amin'ny fiarahamonina malagasy. Na eny na atao hoe kristianina na atao hoe tsy kristianina zany dia nanaja fatratra an'ireo karazan'olona ireo. Ny zava-nisy nefa zany rehefa nilaza ny heviny zany momba ny toe-draharaha politika ao Madagasikara sy ny hoe fiaim-piainan'ny vahoaka izany ireo olon-dehibe ireo dia maro zany ny fanakianana sy ny hoe karazana faniratsirana nga zany izay natao azy avy amin'ireo olona izay tsy mitovy hevitra aminy. Efa misy pejy nivadika zany tao anatin'izay fisehoan-javatra izay. Inona no mety ho antony zany zavatra rehetra izany. Ny voalohany indrindra moa zany dia ny hoe moa ve ny vahoaka malagasy aloha ampy fitiavana eo amin'ny ray aman-dreny ny teraka azy. Satria
efa maro ny fandaharana izay hoe nasehoko teto zany a momban'ny fifandraisan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Rehefa voateraka zany a io ankizy io a dia ny reaksion voalohany zany dia ny fifikirany sy ny fiandrasany ny fitiavana avy eo amin'ny ray aman-dreny teraka azy, indrindrandrindra moa zany a dia ny renim-pianakaviana izany. Ny fitiavan'io ray aman-dreny io zany a no ataotsika hoe raha ohatra zany a ny hoe fanadihadiana ara-psikolojika izany dia ny fitiavan'ny ray aman-dreny no fitiavana tsisy takaliny, fitiavana madio indrindra ary fitiavana izay andrandrain'ny zanany. Raha ohatra tsika zany a mahatsiaro ny fahazazantsika rehetra dia mahatsiaro tsika hoe vao miditry ny tranotsika de te ahita ny ray aman-dreny io a. Rehefa misy problema isika dia io ray aman-dreny io zany a no eritreretintsika fa amahany olana voalohany indrindra. Io ray aman-dreny io zany a no atenaitsika foana fa anome fitiavana tsisy takaliny atsika. Ireo ray aman-dreny reo natao hoe anambitamby atsika rehefa mitomany sika na misy zavatra tadiavina de ireo a no eritreretintsika foana zany hoe ireo a no tokony anome ny zavatra izay tadiavitsika. Izany hoe izay a karazana hoe hetaheta eo amin'ny ankizy izay ve tanteraky ny ray aman-dreny atsakany sy andavany ve izay, ary tsapan'ny ray aman-dreny malagasy ve ny hoe inona ny adidy tsy maintsy raisiny amin'izay hoe maharay aman-dreny azy izay zany. Fanontaniana mipetraka zany zay zavatra rehetrarehetra izay satria raha vao tsy tanteraka zany io hoe karazana fitiavana tsisy takaliny andrasan'ny zanaka io amin'ny mahakely azy dia rehefa tsy nahazo an'izay fitiavana tsisy takaliny amin'ny ray aman-dreny izay a ny olombelona iray dia ho sahirana izy a mandritry ny androm-piainany ray manontolo satria hitady an'izay a fitiavana sy hitany teo amin'ny ray aman-dreny izay. Voalohany indrindra aloha zany inona ny adidy miandry amin'izany hoe maharay aman-dreny izany zany, ray aman-dreny teraka. Rehefa hoe hiteraka zany ianao a inona zany a ny zavatra miandry ianao zany. Voalohany indrindra aloha zany dia ianao no tokony zany hiassure ny fitaizana an'io zanakao io. Mandra-paha lehibe hoe efa mizaka tena izy. Ianao zany no tokony hitady ny sakafo omena azy isanandro. Ianao no tokony hampianatra azy any an-tsekoly. Ianao no tokony hitaiza azy mba haolombanona azy, hamolavola ny toe-tsainy, ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Voatotosan'ny ray aman-dreny tsirairay izay mametraka zaza eto ambonin'ny tany ve izay karazana adidy miandry azy izay. Fanontaniana mipetraka satria maro ny vehivavy manano tena ohatra satria nilaozan'ny lehilahy izay rain-janany izy ohatra dia efa misy zavatra mandringa ao ambadika izay zavatra rehetrarehetra izay. Ao ny ray aman-dreny ataotsika hoe misy ny fikorotanana, ny violence conjugale, efa mampikorotana ny sain'ny ankizy izay zavatra izay. Ao ohatra ny ray aman-dreny izay mamolava, tsy manaja ny fifandraisana ao an-tokantrano ohatra dia efa mampikorotana izay. Eo amin'ilay fahazazana zany dia betsaka ny zavatra mandringa ao amin'ny fitaizana malagasy. Manginy fotsiny zany ny hoe zaza tsy misy mpiay voatery aterina any amin'ny zazakam-boty na voatery hoe mipetraka any amin'ny havana na ny namana, tsy mitovy velively amin'ny fitiavan'ny ray aman-dreny teraka izany zavatra rehetrarehetra izany.
eo mantsy zany a no asiko ny amin'ny hoe ampy fitiavana ny ray aman-dreny ve ny vahoaka malagasy satria misy fiantraikany be de be na any amin'ny fiainam-pirenena na ny fitondrana firenena izay hoe tsy fananany ankizy malagasy an'izay hoe fitiavana tena izy eo amin'ny ray aman-dreny izay miteraka tsy fitokisa-tena ho an'ny olombelona iray zany a ny tsy fahazahony an'izay a fitiavana tena izy eo amin'ny ray aman-dreny izay misy conséquence ny betsaka izay ka sika rehetra dia afaka manadiady ny tena tsika rehetra zany a amin'izay lafin-javatra izay hoe tomombana ve ny fitiavana nasehoan'ny ray aman-dreny ho atsika rehetra rehetra zany a ao Madagasikara satria ny zava-miseho amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia vokatry izay hoe tsy fitokisa-tenan'ny malagasy izay ny tsy fitokisa-tena tsy fidiran'ny resaka fahaizana mety olona manam-pahaizana be manana diplôma ambony fa mangozohozo ny personnalité mangozohozo ny fitokisa-tena ary indrindrandrindra zany a dia eo amin'ny hoe fandraisana draikitra eo zany a no tena mbola maro dia maro zany a ny hoe tsy mahatakatra n'izay hoe inona marina moa zany ny andraikitro ato amin'ity tokantranoko ity inona no andraikitro eo amin'ny fiarahamonina inona ny andraikitro eo amin'ny resaka firenena ha ohatrany hoe miazakazaka any amin'ny fitadiavana daholo zany a ny akamaroan'ny olona ary miazakazaka ny amin'ny hoe hanabe satria matahotra ny tsy hanana rehefa rahatry zay dia manao ny fomba rehetra rehetra izany a ny hoe hanangonana ilay fanangonana koa nefa tsisy maharatsy an'izay fa raha ohatra ka ny zavatra rehetra izay andrasana aminao iverenako ny hoe resaka ray aman-dreny safidy io raha ohatra ianao zany ka hiteraka safidinao zay hiteraka izay ary andraikitrao io zanakao io ny ankabeazan'ny ray aman-dreny nefa dia miteraka izy a fa ny zanany zany a no andrasany rehefa rahatry zay hamelona azy eo zany aloha de fa misy zavatra mandringa izany raha ohatra ianao ka mipetraka amina toerana ray aman-dreny na eo amin'ny resaka fiarahamonina io andehanao ohatra hoe mipetraka amin'ny toeran'ny président-pokotany ohatra de fa ianao ange zany no responsable ny fokotany izay a iandraiketanao eo andray toerana ianao amin'ny hoe maharay aman-dreny ampanahy dia tokony ianao zany a ho à la hauteur n'izay hoe maharay aman-dreny ampanahy ianao zay misy karazana ezaka tao ao misy karazana étude ny olona izay fehezinao ny olona izay ny fehezinao tany amin'ny taona enimpolo lasa taloha ngamba efa tsy mitovy tsony amin'ny olona izay fehezinao amin'izao fotoana izao satria miova ny toe-tsaina mihamandroso ny teknôlôjia mihabetsaka ny zavatra fantatry ny zanak'olombelona ary mifamaofao be ihany koa ny resaka fanatontoloana dikan'izay zany ianao ilay hoe mipetraka ho ray aman-dreny zany tokony ihany koa ianao zany maharaka ihany koa zany ny évolution-ny olona izay fehezinao satria araky ny izay efa nilazaiko teo hoe safidy ny ho ray aman-dreny
ao amin'ny tokantrano iray. Safidy ny oray aman-dreny mpiara-monina, safidy ny oray aman-dreny ara-panahy, safidy io. Ka tsy maintsy zany ianao tokony koa ho à la hauteur'izay hoe maray aman-dreny zay, satria matoa misy ny atezerana, misy zany ny zavatra andrasana. Izany hoe efa misy zavatra andrasana goavana be zany eo amin'ny olona mitonina ny tena ny ray aman-dreny, na ray aman-dreny ao an-trano, na ray aman-dreny amin'ny fiarahamonina, na ray aman-dreny ara-panahy. Misy zavatra goavana zany andrasan'ny olona izay ataontsika hoe zany hoe mipetraka eo amin'ny plasin'ny zanaka. Eo mantsy zany no miteraka an'ilay hoe tsy fahampim-pitiavana. Rehefa tsy ampy fitiavana teo amin'ny mbola kely zany ny malagasy, dia olona hafa zany no eritreretiny isolo an'izay toeran'ny ray aman-dreny zay, kanefa tsy misy mahasolo ny ray aman-dreny niteraka, tsy misy mahasolo ny fitiavan'ny ray aman-dreny niteraka. Ka ny olona izay tsy ampy an'izay hoe fitiavana, tsy nahazo an'izay fitiavana tsisy takaron'izay, aty ohatra zany dia mila karazana fitsaboana goavana zany ny olona izay hoe tsy nandre an'izay hoe fitiavan'ny ray aman-dreny zay, izay fitiavana tena izy zay. Teo no namoronany antony hoe resaka psychologie, ny resaka relation d'aide, ny resaka hoe ny fijerevana manokana ny maha olombelona izany satria izay hoe resaka marary ny fanahin'ny olombelona iray tsy ampy fitiavana. Minimizentsika zany ny resaka hoe fitiavana. Indrindrandrindra zany tsika loatra hoe tsika zany manam-pahaizana, tsika zany manam-bola, tsika zany manan-katao, dia matetika zany tsika olombelona minimize ny resaka fitiavana. Kanefa ao ny base fondamentale ny tsy fetezan'ny fiainan'ny olombelona iray, izay hoe tsy manana an'ilay fitiavana tena izy izay. Hanika andrasatsika zany any amin'ny mopera, siry pastera, siry monseignera zany izay hoe fitiavana tsisy takalony tsy azotsika tany amin'ny ray aman-dreny zay. Nefa ireo tsy ray aman-dreny niteraka tsika fa ray aman-dreny am-panahy. Mba manana ihany koa izy ny hoe fahalemeny sy ny fahatanjahany zany, ny force sy ny faiblesse, satria olombelona ohatra tsika ihany izy, fa izy no intermédiaire ny Andriamanitra sy sika olombelona. Izay no antony nanaovany ny fianarana lalina dia lalina momba ny teolojia. Ka isika zany miandry zavatra betsaka avy any aminy, hoe izy zareo zany no anao izay hoe fomba rehetra rehetra, ohatra zao mpandrosoana ny Madagasikara ohatra, zay zany no andrasatsika. Miandry koa ny malagasy fa ireo zany no hatonga ny sakafo ho tonga ao anatin'ny vilanin'ny malagasy. Ireo zany no kanao izay hoe ahatsara ny fampiainan'ny malagasy. Misy olona nefa zany efa natao iandraikitra n'izay zavatra zay, dia ny mpitondra fanjakana. Eo daholo mantsy zany ny hoe olona mipetraka ho ray aman-dreny, nefa à la hauteur n'izay hoe soa andraisin'izay ve, satria rehefa nandray ny toerana
ho filoham-pirenena ianao ohatra, ho mpitondra fanjakana ianao, dia hitondra ny vahoaka izay eo am-pelatananao zany izay ange no tena misy ao anao e. Ny hitsimbona zany ny besoin fondamental an'ireo olon'ireo zany izay no nametrahana anao eo. Inona sy inona daholo ireo hoe besoin ny vahoaka izay tantaninao. Dia ny hoe mihinana ara-dalàna ireo vahoaka ireo. Mianatra any an-tsekoly ny zanany, mitafy ara-dalàna, misotro rano madio, misitraka ny jiro sy ny rano, voatsabo ara-dalàna, miaina ny tontolo iainana madio, miaina ny fandriam-pahalemana. Ireo zany no hoe nametrahana anao ho ray aman-dreny ny malagasy, ho ray aman-dreny ny firenena iray. Matsapan'izay ve ny filoha rehetra izay nipetraka teo. Izay ange zany aloha no tena tadiavin'ny vahoaka. Tatabetsaranana ihany no satisfaire an'izay hoe besoin fondamentaux ny vahoaka malagasy izay. Fa ny akoatran'izay dia ady sisika, ady plasy zany no tena najaka. Mila mieritreritra mantsika izany isika malagasy ny amin'ny hoe fototra matanjaka anorenana firenena. Satria rehefa tsy azontsika zany hoe inona ny zavatra tena takina amin'izany hoe mitondra firenena izany. Ray aman-dreny anie zany ianao hoe mipetraka ho ray aman-dreny, soanao zay. Hoe mipetraka ho ray aman-dreny malagasy, soanao zay. Ka tokony ho ala hauteur ianao zany ny hoe soa izay no raisinao. Maro dia maro ny zavatra hitanay zany tamin'ny fandalovanay nandritry ny 20 andro tao Madagasikara tamin'iny faran'ny taona ny volana desambra iny. Vao miala ny aéroport ianao zany aloha dia efa magataka daholo ny na ny any amin'ny douane zany na ny mpitatitr'entana izany hatramin'ny mpitondra taxi sy ny hatrany amin'ny hotely zany dia magataka daholo ny olona. Mivoaka ny hotely ianao dia efa iny ny zaza mibehivavy magataka. Mandeha ianao any an-tsena efa tsy concentré intsony ianao zany amin'ny hoe mba makatsirony amin'izany hoe mijery entana, hividy entana, aiza ny soa, aiza zany ny zavatra hovidinao. Efa tsy concentré intsony ianao satria efa feno mpangataka zany manaraka anao eranio. Eo ihany koa ny mpivarotra izay manao karazana pression ka mety efa tsy ho hitanao intsony. Na ny mpangaro posy avy ato aoriana, aiza zany ny fafinaretana mba hoentinao hoe andeha mangy tany-drazana zany. Tsy misy. Any anaty tomobile ianao vao mivoaka kely dia fa iny ny mpangataka rehetra ary zaza amam-behivavy ny tena maro ary ankizy madinika. Ny zanako vavy moa zany dia kaka izy fa aiza ozy izy no matory retolo retro mama fa atao eto foana zareo eto anoloan'ny hotely amin'ny andro efa alimbe dia vao maraina be koa izy efa eo dia tsy hitako moa zay tena avaly an'ilay zanako hoe aiza ireo olona ireo no matory fa ny fantatry fotsiny dia ny akamaroan'ireo aloha zany dia matory eny an-dalambe
de mety ihany koa izy a matory any amin'ny trano tsy zarizary ohatra isa moa zany no menatsiny zany amin'izay zavatra rehetrarehetra izay a tsy concentré mihitsy anao zany na aiza zany alehanao fa de matahotra ny fiangaro-paosy ary ny mpagataka izay a mametraka sentiment de culpabilité aminao. Ny vadiko moa izy dia olona mangorakolo iny dia efa manao vola madinika any anatin'ny paosiny any izy 500 ariary 1000 ariary ataony maromaro zany dia iny zany no zarainy amin'ny mpagataka de ny zanako vavy moa zany grâce ny anaran'ny zanako vavy somary mahitsihitsy resaka ohatray koa izy penses-tu que c'est la solution papa zay no nataony zanako vavy penses-tu que ça va les aider c'est le rôle du gouvernement de veiller sur ces gens-là zazavavy 9 taona grâce no miteny vocabulaire ohatr'izay entiko ampieritrretana atsika fotsiny zany zavatra rehetrarehetra izany zanakilay moa izy somary réservé izy tsy de tena hoe spontané ohatran'ny zanako vavy any zanakilay ndray izy madinika tsara ny zavatra rehetra mitranga izy de mametraka réflexion zay izy izay tena réflexion mampitsana ny satrokao raha ohatra ka miresaka aminy izany hoe mampitsana ny satroka zany de dikan'izay réflexion zavatra teny voadinika tsara ary na de tsy miteny izy dia hitanao fa madinika ny zavatra rehetrarehetra tsetsatsiaritra iny ny zava-misy ao Madagasikara tenako zany mipetraka amin'ny placen'ny touriste aiza ho aiza ny touriste zany amin'izay fotoana izay mazoto ve ny touriste ho tonga amina atmosfera ohatran'izay nefa touriste zany ange tena mampidibola any amin'ireo hoe firenena izay mikirakirana izy io izany Amérique du Sud zany ange de tena io tourisme io no tena fiveloman'ny firenena any Amérique du Sud satria ny mpanefoefo aty amin'ny Amérique du Nord dia presque any no mandeha entiko ampieritrretana atsika fotsiny zany magataka daholy hatramin'ny ataontsika hoe mahantra hatramin'ny ataontsika hoe olona ataontsika hoe tsy ampoipoizinao zany ny atonontonina moa aloha zany de fa iny aloha tsy ampiazy ny karahamany ça c'est sûr tsy ampiazy ny karahamany menao tsiny ve izy raha ohatra ka hoe mangataka aminao fa na ny olona zay tsy ampoizinao hoe angataka fa ataonao hoe olona manana ny ampy mangataka ary dia mangataka vola be mihitsy zany hoe ampitrasaina misy dikany daholo manko zany zavatra rehetrarehetra zany misy dikany daholo hoe ampiny malagasy ve ny vola karamany zay zany image anankiray izay aseho an'izay scénario rehetrarehetra izay eny fa na ny olona ataontsika hoe manana ny ampy azy ve ny vola iainany tonga ianao anao vakansy filaminatsaina sy hoe fifankatiavan'ny mpianakavy ahita namana ahita havana izay no tena dianao kanefa dia majary mametraka karazana sorisoritsaina tsy tranquille tsotra ianao satria any aminao zany no tokony
ho asan'ny governemanta. Ianao zany no manao ny asan'ny governemanta nefa ianao tsy mandray vola amin'ny governemanta amin'izay resak'izay. Ianao tsy nangalatra renam-pirenena kanefa ianao iandrasan'ny vahoaka manodidina anao ny fanampiana azy. Rehefa miteny ianao hoe zao zavatra zao ve zakanareo? Zahay aloha tena tsy te hiditra resaka politika. Zahay nge raha vao miteny eo de migatra. Izany hoe ny samy vahoaka no mifanaporotra zany. Izay ny zava-misy. Samy vahoaka no mifanaporotra zany. Eritrereto ihany satria amin'ny firenena anankiray ange ny intellectuel no mikaroka zany ny vahaolana amin'ny zava-misy. Nefa raha ny fahitako ny intellectuel dia tsy te hiditra resaka amin'izany izy. Satria izy zay no teniny hoe migatra zahay raha vao miteny zavatra eto. Dia iza nefa zany no ho antenaina. Iverenako zany ilay resaka hoe ray aman-dreny. Tsisy tsony zany ny hoe ray aman-dreny ao an-tanàna mba hiateheran'ny rehetrarehetra zany amin'izao fotoana izao. Satria na ny ray aman-dreny koa mba matahotra ny ainy. Ray aman-dreny koa besaka koa zany ny hoe tsy manam-bola dia raha voatsolorana kely izy dia efa mangina. Iza zany no olona sisa zany mila mieritreritra ke ny malagasy. Mila mieritreritra ny malagasy satria raha vao tapadoange ny fiarahamonina anankiray dia izay le hoe samy mandeha samy mitady, samy manao izay tiany atao. Manginy fotsiny ny famakiana trano, manginy fotsiny ny dahalo, manginy fotsiny ny fandoroana tanety. Satria efa samy manao izay tiany atao. Ary ny atezerana manginy fotsiny. Efa tsy dia tena hay anaovana discussion firy ny malagasy. Vao misy teny kely solafaka na hoe zavatra kely izay hoe manafitoina dia efa ady. Mety afara hatrany amin'ny fifamonoana mihitsy. Eo amin'ny fiarahamonina. Tena lasa tsy tohinina mihitsy ny fiarahamonina. Réflexion apetrako zany zavatra rehetrarehetra izany. Vao varibarina kely ianao dia efa misy loky. Vao varibarina kely ianao dia efa lasa ny cellulaire, lasa ny poketra. Fikinina mafy dia mafy ny poketra zany. Tsy sahy mijerijery cellulaire eny an-dalambe na amin'ny telefona eny an-dalambe. Mahimahina foana zany ianao amin'izay hoe toerana rehetra andehananao. Izay zany no atmosfera iainana amin'izao fotoana izao. Rehefa manasa olona hoe amin'ny iaranao veillé 24 amin'ny alina ianao dia hoe aiza ianona dia ny ampitrano fa satria amin'izao fotoana izao ange tonga dia raha vao hitan'olona fa tsy ao zany ny tompotrano dia efa tonga ny mpangalatra. Aiza rehetra zany dia planeta aiza. Vao miditra hôpitaly dia efa mitosatosaka ny vola dia maty raha vao tsy mpanam-bola. Mbola misy aza hoe efa nadoa vola fa mbola misy ny negligence. Aiza zany isika malagasy amin'izao fotoana izao. Eritrereto fa nosy maitso, nosy mahafinaritra, nosy nanjakan'ny fihavanana nahafantarana an'izany Madagasikara izany. Efa miha-désert zany tsikelikely no hitanao. Iza moa zany no azo ny tombontsoa amin'izao zavatra rehetrarehetra izao. Manginy fotsiny ny mpanao politika
izay tsy mety mahita vahaolana amin'ny farim-piainan'ny vahoaka. Isa moa zany no mahazo tombontsoa am'izao fotoana zao ny firenena matanjaka. Efa misy aza zany ny hoe te hividy an'i Madagasikara izay tsy holazaiko eto intsony moa zany hoe iza io tsaotsao milaza fa te hividy an'i Madagasikara. Misy dikany ake zany misy arena be ao matoa misy olona intéressé hividy an'i Madagasikara. Fa isika malagasy no tsy mahalala intsony zany an'io harena mipetraka ao Madagasikara io. Eo zany no iverenako ilay hoe tsy ampy fitiavan'ny ray aman-dreny tsy manana fitokisantena. Rehefa tsy manana ny fitokisantena dia eritreretina foana fa ny olon-kafa no tokony hanana ny asambarana, ny olon-kafa no tokony ho tompotompoina, ny olon-kafa no mendrika ho tiavina. De iny fa omena daholo ny harena noho izay tsy fitokisantena izay. Mila eritreretina io zavatra rehetrarehetra io. Firenena izay tsy manana ray aman-dreny iakinana intsony dia firenena very. Raisiko fotsiny ohatra reny hoe ny japonais ireny napetrany ny azy ny atao amperora. Io amperora io no ray aman-dreny itokisan'ny firenena iray manontolo. Izy no mihinana ny taona be tsy mitapaka amin'ny reto ady amin'ny occident reto. Izy no miaro ny firenena amin'ny resaka fanjanahany tany mandroso. Itenenako aminao fotsiny hoe rehefa ray aman-dreny atokisan'ny zanany, ray aman-dreny atokisan'ny vahoaka ao aminy, dia tsy misy mamingavinga an'izany ray aman-dreny zany. Satria vitan'ilay ray aman-dreny zany inona marina ny adidiko amin'reto zanako reto. Hamatoa voavingavinga anao tokony mametra-panontaniana. Misy zavatra tsy vitako tao matoa vingavingain'ny zanako aho. Izay zany no tiako ampitaina zany amin'ny malagasy tsy vaky volo. Tapadohan'ny malagasy tsy fantatra intsony hoe iza no ray aman-dreny izay ho andrandraina. Réflexion apetrako izay zavatra izay. Averimberiko eto foana ny resaka latabatra boribory ho an'izay mbola matanjaka, ho an'ny vatina solotry ny tany. Tsy vity io tompoko, tsy vity io raha tsy misy izay hoe fitiavana tena izy mipetraka ao amin'ny malagasy tsy vaky volo. Misy ve izay fitiava-tanindrazana izay? Misy ve izay fitiavanao ny tenanao izay? Ny fitiavanao ny firenenao izay? Mametra-panontaniana io zany. Satria raha ny mazy hita amin'izao fotoana izao aloha dia mbola olona vao vidim-bola daholo. Olona izay hoe mpikaramanady. Izay aloha mbola fahitako ny endriky ny politika amin'izao fotoana izao. Manantena rehefa mametraka réflexion politika toy izao. Manantena aho fa andiny tena
isika malagasy tsy vaky volo. Rehefa mipetraka ny tombontsoa ho an'ny malagasy tsy vaky volo, na avy any avaratra, na ny atsimo, na atsinanana, na ny andrefana, rehefa mipetraka io, mifandray ho toy ny mpiraita-po ny malagasy tsy vaky volo, na foko aviaiza na foko aviaiza. Mipetraka amin'ny latabatra boribory, ilaza hoe inona no ataotsika manoloana ny firenena matanjaka. Zay io vo iravina. Fa raha ohatra ka ny hoe mbola lay mercenaire apiditra vola ao am-paosy, atokotokon'olona izay mieritreritra ny mpanefoefo, sy ny hoe metodin'ny afrikanina ny amin'ny hoe mangeza ny vahoaka mitovy aminy. Tsisy zavatra ila amin'io. Ary ny mainty hoditra dia ho alikain'ny olona mandrakizay rehefa tsy fo ny fandrosoan'ny Afrika sy Madagasikara no hanafoana tsikelikely ny fanavakavaham-bolokoditra eran'izao tontolo izao. Satria hoe nieritreritra ny hoe andrositra daholo zany, de tady fiainana tsaratsara kokoa ty, tady dio fa izay miseho ao amin'ny tany misy anao ao, iny ihany no andraisany anao. Na aiza misy anao. Ninonina fanananao aty, ninonina harenanao aty, na marim-pahaizanao aty. Rehefa tsy mandroso ny Afrika sy Madagasikara, aza manantena. Dia toy izay no azona tolotra anao an'io, manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompo.